Nanao tio vakana androany ny vokatry ny fiara-miasa eo amin'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka sy ny sehatra tsy miankina ka nahazoana ireo tantsoroka ara-pitaovana hoentina miatrika ny Covid-19 eto amintsika. Hôpitaly lehibe miisa 3 mandray an-tanana ny marary ny Covid-19 eto Antananarivo indray no nahazo ny fanampiana ara-pitaovana avy amin'ny Société Générale de Madagascar. Tsy nijanona amin'ny fianonana fandraisana ny mpanjifa ao amin'ny fotsiny ity farana fa nijereny koa ny filana ho an'ny sosialim-bahoaka ka nitsongaina manokana tamin'izany ny sehatra ny fahasalamana. Ireto fitaovana ireto moa izay ahitana ireo kojakojam-piarovana manokana, ny fakana maripana ary ireo fitaovana faменdrahana ranom-panafody. Ady ombonana ho an'ny rehetra ny Covid-19 ka izay indrindra no anton'izao fihetsika ara-pahasalamana natao izao, iarovana ireo mpiasa amin'ny fahasalamana miantsehatra amin'izany ary amezana aingana ny fiparehan'ny aretina. Etsy ankilan'izay ihany koa ny Fondation Mereux dia nanolotra ambonina akanjo ivelan'izay azo sasaina ho an'ireo hôpitaly misy 5 eto Madagasikara ka anisan'izany ny hôpitaly Ambomiandra, ny hôpitaly ny Andrianjato Fianaratsoa, ny hôpitaly Moramanga, ny hôpitaly Ambatondrazaka ary ny hôpitaly Ntaolanaro. Voalohany indrindra aloha ny fisaorana ny mpiasan'ny fahasalamana sy ny fankasitrahana azy ireo ny amin'ny ezaka atao rehetra amin'ny tiady amin'ny divalana rehetra na coronavirus ity. Ny fisaorana sy ny fankasitrahana ihany koa amin'ireo mpiara-miombonantoka rehetra ary tokony omeny mistera fa araka ny efa natao sy atao ary mbola atao dia ny fizarana sy ny fitantanana ara-drariny sy araka ny hitsiny ireny fanomezana omeny ny mpiara-miombonantoka ara-teknika sy ara-bola ireny. Ny fahatelo dia ny fanentanana trano ny vahoaka hanaja ireo fepetra indrindra moa fa ny fitondrana ny arovava sy ny avolona, ny fanajana ny elanelana amin'ny fifainareserana akaiky sy ny fanarahana izay toromarika omeny ny mpiasan'ny fahasalamana ary ny fanatonana ny tompo-pahasalamana raha sanatrika misy mampiaiza ny fahasalamana izany. Rehefa mandray fanomezana sahala amin'izao ny ministera ny fahasalamam-bahoaka dia mijery ny faritra maro eto Madagasikara ary Madagasikara ray manontolo natao iarovana ny mpiasan'ny fahasalamana. Efa betsaka ihany koa ny zava-bita niarahana tamin'ity vondrona lehibe iray ity raha teo anivon'ny tetikasa amin'ny ministera ny fahasalamana manokana no jerena. Hita arak'izao fiara-miasa amin'ny sehatra samihafa izao fa tena mamaly ny filana tanteraka ny tantsoroka natolotra izy ireo raha ho an'ny sehatra ara-pahasalamana eto Madagasikara.